Karakory jiaby atsika any tokantrano any izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'izao matinaly izao. Alatsinainy fahatelo ny volana Jona taona 2024 tonga soa ato amin'ny fotoagna ny vaovao asaiko ampanajagna anao anaraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Vao makasika ny resaka politika sy ny ako ny fifidianana no andesintsika manomboka an'izany amin'izao fotoagna izao. Mibaribary nandritra ny andro ny fifidianana fa nisy ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fandikan-dalàna nandritra ny ireny fanatanterahana ny fifidianana sy olombavambahoaka ireny ary manamarina izany lasa teo ny hetsika izay misy manerana andreo distrika maro eto Madagasikara. Manoloana izay dia niakatra eto Andrenivohitra tetsy amin'ny foibe toeran'ny Timaka 25 etsy Belerampandrina ireo kandida avy any amin'ny faritra nanamafy fa nisy tokoa izany tsy fanarahan-dalàna izany. Andeha aratsika ny vaovao makasika izay eo amin'ny sary sy rindran-tsary ny Erzora Jona. Tsy manaiky ny tsy fanarahan-dalàna ny tranga nandritra ny fanatanterahana ny fifidianana sy olombavambahoaka farany teo ny vahoaka any amin'ny distrika maro manerana ny Madagasikara. Tonga eto Andrenivohitra ny délégation avy amin'ny kandida ny Timaka 25 tany amin'ireo distrika avy any amin'ny faritra Atsimo-Nosy iny toy ny Fianaratsoa voalohany Amparafaravola, Belo sur Tsirbina, Toliara voalohany Ambalavao Tsieny-Paris. Nanamafy fa tsy nandeha araka ny tokony ho izy ny fifidianana natao tamin'ny Alatsinainy fa 17 ny volana May teo ary betsaka ny lesoka. Sy nisy ny fifidianana tagny amin'ny toerana misy anay, sy nampifidiana ny vahoaka fa ny fifidianana dia efa vita talohan'ny fotoana. Isapoko tany ve ny kandida numéro 2 amin'ny Maparte, zato miakatra daholo ny anazy isa bureau de vote. Ny hiarany sindry hazo legna tanteraka misy ny tegnanay. Raha mba atao hoe mba efa nisy hiarany fiadian-jo amin'ilay hoe miralenta dia tsy misy zany amin'izao fotoana izao satria ny vehivavy mihitsy ny hosehosehana. Ny vehivavy taminay dia nisakanana tamin'ny kihon-dalana hoe mipodianana rao sa misy mahazo mifidy. Satria ny vehivavy tagny aminay dia efa nametraka hoe agnay hiova hifidy ny namanay apela satria ny apela dia sisy mpijery tamin'izay fotoana zay ka indray toraka aty misy vehivavy hifidy zahay. Nohorohoroana reo vehivavy reo sy navela hifidy. Izay tompoko no antony mahatonga anay niakatra tia amin'ny foibe mihitsy satria ny any aminay dia horohoroana tanteraka ny vahoaka. Fa na ny radio izay tao hoe mampita vaovao azy amin'izao fotoana izao dia mihidy tanteraka. Sisy ny fampitam-baovao natao tompotra amin'ny hony daholo ny olona amin'ny distrika Ambalavao sisy mahalala an'izao zavatra izao. Mifanipaka amin'izany atao hoe tany demokratika zany. Tena tsy fidianana demokratika zany atao Toliara tao. Tamin'ny fotoana fandatsaham-bato isaky ny bureau de vote farafahakeliny olona 50 hatramin'ny 100 eo no miverina manana kara-pifidianana nefa tsy ao anatin'ny lisy mpifidianana. Tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fifidianana voalohany sy faharoa ao anaty lista ireo olona ireo fa rehefa tonga ny fifidianana zao olombavambahoaka zao dia tsy ao anatin'ilay lista. Raha ny fifidianana nisy tany amin'ny distrika Amparafaravola ny jerena dia nisy ny fanapara-pahefana izay nataony kandida sasany dia ohatra ny fametrahana ny concarde tao anivon'ny fanaovana propagandy. Faharoa dia ny tsy fanajana ny lalàna izay ao anatin'ny fifidianana dia ny fanomezana ny vola fizarana vola amin'izany bureau-pifidianana izany ary ny fanomezana ny fitaovana toy ny friperie lamba fifidianana vola ho an'ireo mpifidy. Izany dia endrika ao anatin'ny tsy fanajana ny tany demokratika. Ary ny fahatelo betsaka ny vahoaka ny fidy tao amin'ny fifidianana présidentielle tsy tanaty lista tamin'ny fifidianana députation. Manoloana an'izay dia manaitra ny ao amin'ny seni hijery n'izany zavatra izany. Tsy nety nanaovana an'ilay lisy mpifidianana satria nahoana misy izay pombanay afaka nifidy tamin'ny présidentielle premier tour, deuxième tour rehefa nanao ny députation tsy ao anaty lista zareo. Raha dinihina izay zavatra izay tsy amina fokotany iray izany fa fokotany maromaro
ka io zay dia efa mampitandrina an'izany hoe tsy mety ny fandrindrana ny fifidianana iny. Betsaka ny tsy fanarandalàna nisy tany aminay ary zay nahatonga ny kandida anaky-enina nanao déclaration tamin'ny télé avy any Belemorotsirbiny. Ohatra nisan'izany ny zavatra tena mampalahelo ny lisy fifidianana tamin'ny premier tour deuxième tour tany amin'ny fokotany tao hoe Tanambao izay nandresen'ny tim 70% ray ampahatelo-n'olona nifidy no nampidirina tao anaty lisy fifidianana. Zay raha zay matetika mahanerina ny district Belemorotsirbiny dia nalaina tao anaty lisy fifidianana daholo izay olona fa fantatra hifidy ny kandida tim. Izay rehetra fokotany nazahoanay vato dia menasena handefasana coup d'arrêt satria nisany propagandy dia zay efa natao hoe raha ianareo mifidy an'ity kandida mpanjakana ty dia tsy asiana coup d'arrêt ny aty aminareo fa raha mifidy kandida hafa dia asiana coup d'arrêt. Betsaka zany fampiasana fahefam-panjakana nandrena fifidianana tany aminay. Na dia nanizingizina aza ny avy amin'ny fitondrana fa nizotra tamin'ny mpilaminana ny fifidianana ny mifanohitra amin'izay no miseho ary abaribary ny hetsi-bahoaka amin'ireo distrika 20 amin'ny distrika 720 misy eto Madagasikara izany. Misy profo mivaingana avokoa ireo tsy fanarahan-dalàna sy ny tsindry azo lena izay niatra tamin'ny kandidat sy niara-dia tamin'ny fitondrana ary havoaka amin'ny fotoana mahamety azy izany. Izay ny resaka politika sy fifidianana fa eo amin'ny fitantanana ny tanàna ny Antananarivo renivohitra kosa dia tonga eto Madagasikara amin'izao fotoana ny iraka avy amin'ny Jika Masakazu Maeda na ny sampandrara japonais misahana ny fampandrosoana iraisam-pirenena. Niona tamin'ny tompon'andraikitra teo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra moa izy ireo ary ny fampidinika sy nitsakaraka ny vahaolana manoloana ny olana eo amin'ny fandrofana ny fako eto Antananarivo. Tateriny Noro Fitiavana izay vaovao izay. Mitsidika eto amintsika amin'izao fotoana ny iraka avy amin'ny Jika na ny sampandrara japonais misana ny fampandrosoana iraisam-pirenena Tarinandriamatoa Masakazu Maeda io tolakandreo niona tamin'ny tompon'andraikitry ny commune Antananarivo renivohitra nahitana ny lefitra voalohany be ny tanàna Olivier Randrianarso sy ny tompon'andraikitry ny fitantanana ny Lozavojanahary na ny GRC ny commune Colonel Jona Andrianaivo izy ireo. Voaresaka tamin'izany ny olona ny fako eto Antananarivo renivohitra izay misy karazany roa dia ny olona ny fitantanana sy ny fanangonana izany fako ny renivohitra izany sy ny fakakevitra ho famahana izany olana izany ankehitriny ny andaniny sy ny ankilany. Fantatra fa anampy ny commune Antananarivo renivohitra ny Jika japonais amin'ny fitantanana sy ny fanangonana io fako ny Antananarivo io atsoatsy. Hatreto misy olana anankiroa lehibe aloha takatray hitanay ny voalohany dia ny eo amin'ny resaka fitantanana ny fako mihitsy ary ny anankiray dia ny olana eo amin'ny fanangonana ny fako ka zay zany ny gouvernement japonais dia eritreritra mpitady vahaolana mba ahafahana manampy ny fanjakana malagasy amin'ny lafiny. Hatreto aloha mbola tsy afaka milaza zay hoe inona no fanampiana entina zany fa rehefa andeha ny fikarohana sy ny fiara-miasa ary ny firesahana miaraka amin'ireo tompon'andraikitra any foiben'ny fiara-miasa japonais Jika ny Japon sy ny Jika eto Madagasikara azo tompon'andraikitra eto amin'ny Antananarivo dia mino zay manantena fa ahita vahaolana mahakasika an'izay. Raha ny tetikasa moa zany tsy manomboka zao akory fa ity fatagavan-jareo ity dia ho fanangonana tota-kevitra zany ary avy eo moa dia mandeha milalana ho hita eo hoe mandeha ny fikarakarana na ny formulation an'ilay tetikasa. Mbola ifampidinika ny Jika foibe any Japon sy ny Jika Madagasikara ary ny commune Antananarivo renivohitra ny amin'ny fanombohan'ny tetikasa. Eo amin'izay resaka Antananarivo renivohitra izay hatrany araka ny note efa navoaka ny prefekturan'ny polisy ary nankatoavin'ny commune Antananarivo renivohitra dia miatra nanomboka niany ny famerana ny lalàna izay mifehy ny fivezivezeny ireo posiposy ndraiky sarety ato anatin'ny commune Antananarivo renivohitra. Misy araka izany ny toerana izay tsy azon'ireo posiposy ndraiky sarety ireo alea ato anatin'izany fiadidina Antananarivo renivohitra izany. Raha ohary ny fanadihadiagna izay entin'ny lehibe ny polisy munisipaly ny komisaira Ratolo Janahary Andriamaefasoa Niavo.
Ny fotoana tsy azo ivezivezen'ny sarety somposy zany le véhicule attraction humaine rehetrarehetra mihitsy zany raha zay ny azy ilasana azy dia misy ora zany tena tsy azo ny ivezivezena araka ny arrêté préfectorial dia amin'ny 7 ka hatramin'ny 10 ora maraina dia amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 ora folakandro dia amin'ny 4 ora hariva amin'ny makany zany tena tsy azo ivezivezena mihitsy. Misy zany ny toerana voatokana amin'ny ora rehetrarehetra mihitsy zay tsy azo ivezivezen'ireo véhicule attraction humaine ireo voalaza teo dia eto amin'ny centre ville ohatra hoe Analakely, Ambojatovo, Akady Fotsy, Antaninarenina zany toerana misy fiakarana koa zany dia tsy azon'izy ireo ale satria hita ihany ny fitavozavozany ireny zany naizanaiza zany amin'ny mafiakarana azy dia miteraka be embouteillage le izy zany. Mario aketo fa voafetra koa ny tonnage entin'ireo sarety sy posy ireo 1 tonne 500 zany maximum. Fa raha vao mihoatra an'izay koa dia efa fandika an-dalàna dia ny tena tsy azo entina koa zany dia ranontany moa zany efa infraction hafa dia ny éponge dia ny barika ireo zany tena tsy azo entina mihitsy. Inona fepetra iraisina moa zany dia fanagiazana an'ireo saretina posy ireo izay tratra mandika ireo lalàna voalaza ireo zany. Tsara moa ny manamarika fa efa rango tamin'ny fotoana izay nahabe ny tanàna Antananarivo any Andriamatoa Marika Ravalomanana no efa nisy ny lalàna mifehy izay fivezivezena sy ny fotoana izay ahafahan'ny sarety ndraiky posiposy mifamezivezy teto Antananarivo izay. Saingy tato agnatin'ny 10 taona lasa izay dia ny anitombo ny gaboraraka teto Antananarivo renivohitra. Ajantsika eo ny momba n'iny fa lafim-baovao hafa misy ny fampahafantarana na ny fanambarana izay nataony avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Ny commune Antananarivo renivohitra na ny CEA dia mampahafantatra ny be sy ny maro fa nofoanana ny fiarah-miasa amin'ny orinasa Madawin izay mpikarakara ny hetsika leozomado itana. Noho izany tsy tompona andraikitra amin'izay raha jiaby ataon'ity orinasa ity ny avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Izay ny fanambarana makasika an'iny. Fa andesiko andeha any amin'ny commune ambanivohitra Ivato anao anatin'ity fanadihadiana raiky ity. Araka ny efa fantatra antsika jiaby dia mifarana amin'ity volana Jona ity ny feim-potoana izay niasan'ireo ben'ny tanàna manerana ny Madagasikara. Ny an'ity dia nagnano jeritodika ny asa vitany ny ben'ny tanàna ny Ivato, Andriamatoa, Penjy, Andrianarisoa ary nampahafantatra fa misy tokoa ny zava-bita teo amin'izany fampandrosoana ny tanàna ny Ivato izany. Paratsika ny fanadihadiana eo amin'ny sariny Erzora Janarvomy. Mitohy ny asa fampandrosoana ao anatin'ny commune ambanivohitra Ivato na dia efa mamaraparana ny feim-potoana fiasany aza ny ben'ny tanàna Penjy, Andrianarisoa. Nambarany fa tsy takona hafenina ny zava-bita nandritra izay efatra taona latsaka kely ny asany izay. Tao anatin'ny 3 taona sy tapany efa taona latsaka nipetrahanay teto dia navita karazana foto-drafitra samaro izahay. Trampokon'olona miisa 2, trampokon'olona ray eny Mandrosoa, trampokon'olona ray Etsekadindravola, trampokon'olona vaovao ireo fa tsy hoe trampokon'olona navozina. Ny EPP miisa 2, EPP vaovao misy rihana ray efatra enina, ray eny Tanambao, ny ray eny Ilaivola. Ankoatran'izay ihany koa ny fahavitany lalana eo amin'ny 5.0 km eo vitanay tato anatin'ity commune Ivato ity lalana vita amin'ny béton, goudron, pavé zany no asa nataonay. Ny fahavitany tsena izay efa hotokanana ny atsena be ny Ivato. Eo ihany koa ny fahavitany CSB2 tsara tarehy fitaovanao ary fomba daholo eny Ambodirano. Ankoatran'izay ny be antitra dia ato anatin'ity commune Ivato ity nanomboka ny fitantananay no mandray ny fisotrondrononiny, ny fampiretana ny jiro, fanomezana rano fisotro madio, ny fikarakarana ny tanora dia nataonay avokoa atao anatin'izay fotoam-piasana 3 taona sy tapany nitondranay ity commune ity. Ny fanomezana endrika ny tanàna, ny zaridaina ary ny fanomboarana ireny hoe toerana fanaripako ireny izay ho avadika ho zaridaina dia vitanay.
ny lalakely eny tanimbary vitanay tao anatin'izay fotoana izay avokoa. Etsy andaniny nanambara ny pon'ny vato fa azo tsapahitanana tsara ny fampandrosoana nandesiny ity ben'ny tanàna ny vato ity tao anatin'ny commune izay notantaniny ary tokony mbola hitoy izany. Hatreto aloha izany izay dia makasitraka ny ben'ny tanàna sy ny asa nataony. Tao anatin'ny mandara izy napita EPP anankiroa hitsinjovana ny zana-bahoaka, napita trano-pokon'olona anankiroa mba hoentina hivorimin'ny fokon'olona sy ampidiram-bola ho kitapom-bola amin'ny commune. Na sokatra assurance eto an-toerana, na sokatra colis postaux eto an-toerana, ary indrindra karakara ny fandraisan'ny be antitra pension. Zavatra ngeza be zany ary tsy azo tsiniavina mihitsy. Niaingy avy tamin'ny tamberiketrana lohan'ny vahoaka ny vato ihany no nahafahana nanatanteraka ireny fotodrafitrasa jiaby ireny araka ny vaovao hatrany. Ny bazary be eo an-tampon-tanàna ny vato kosa no nahazoana famatsim-bola avy amin'ny fanjakana teo aloha noho ny fahitana ny fahaiza-mitata ny ben'ny tanàna. Ikoragna resaka finoana kosa isika zao araka ny efa fantatra dia mbola atao anatin'ny volana Ramadany ho an'ny mpino silamo atsika amin'izao. Mandritra n'izany volana Ramadany izany dia misy ny etsika sosialy izay fanampiana ny manodidina ataon'ireo mpino silamo jiaby. Raha ny tetsy amin'ny faritra Andavamamba manokana tamin'ny omaly dia olona sahirana miisa 80 mahery no nahazo fanampiana ara-sosialy avy amin'ny fiangonana fikambanana silamo Ahmadiyya tetsy Andavamamba, tafiditra agnatin'ny asa sosialy efa fanaon'izy ireo moa izany. Tamin'izany ihany koa no nambara ny ireto fikambanana silamo Ahmadiyya ireto fa 30 andro ihany ny isan'ny anaovana n'izany volana Ramadany izany fa sady tsy alatsaka no tsy mihoatra izany. Hoaratsika izay fanadetena izay tateriny Germain Nomenjanahary. Mifanohitra ny fivavahana silamo sy ny terivozana. Io no nasongadana nandritra ny fizarana fanomezana toy ny vary, siramamy, akanjo ho an'ireo olona sahirana eto Andrenivohitra tao anatin'ny famaranana ny volana Ramadany nataon'ny fikambanana silamo Ahmadiyya ny omaly alahady tetsy anaty azy faharoa Andavamamba. Atanjona ny anampireo olona sahirana, izany hoe ny fifandraisana eo amin'ny samy voarin'ny ilainahary, iainana mantsy ny fifadian-kanina mandritra ny iray volana, koa zava-dehibe ny fahatsapana ny fanampiana ireo sahirana izay miaritra izany mandritra ny fotoana maro raha ny fanazavana. Ankoatra izay dia no mafisina ihany koa nandritra ity fotoana ity fa ny Koran'ny Masina dia mametraka mihitsy fa tsy misy ny terivozana momba ny fivavahana. Izahay ireo musulman dia manao Ramadan, manao karema amin'ny volana Ramadan, tokony manampy isika ireo olona sahirana. Izany hoe rehefa mandalo isika ny volana Ramadan ay mipetraka nona isika amin'ny andro manontolo, ireo andro 30 dia afaka mahita isika ireo fahasahiranana ireo olona mahantra. Ay noho izany dia lesona faharoa hoe tokony manampy azy ireo. Ireo musulman noho izany dia mandoa ireo contribution amin'ny faran'ny Ramadan mba manampy ireo olona sahirana. Eto ny fikambanana musulman Ahmadiyya, ireo mpikambanansika dia efa natao izany contribution. Androany inshallah hizara isika ny sakafo ho an'ireo olona 530. Fa mahakasika manokana ny famaranan'izy ireo ny volana Ramadany omaly ity dia nambarany fa 30 andro ny Ramadany, noho izany izay voafaritra io 30 andro io ihany no amaranana izany. Ny fanabeazana ny fivavahana Islam dia hoe tokony manaraka ny volana ianareo. Rehefa hita ny volana vao dia hanomboka ny volana vao. Noho izany efa nahitantsika fa amin'ny 3 hariva tsy afaka mahita nareo ny volana. Noho izany dia manao ny karema amin'ny andro manaraka amin'ny faha-4 ay ny fety dia amin'ny faha-5. Fa isika dia manaraka manaja ny fanjakana koa. Fa izany dia zavatra ara-pivavahana. Tsy midika hoe tsy manaja ny fanjakana. Fa ny zavatra ara-pivavahana dia araka ireo fanabeazana ny fivavahana. Tsy fivavahana mampiroro akory ny musulmana raha nambarany. Misy tokoa mantsy hoy izy,
ireo vondrona sasany manao izany fihetsika izany saingy ny fivavahana islama tena izy dia manamafy ny foto-kevitra maha-olombelona sy ny fanajana ny fahalalany ny tsirairay ary isan'ny mahatonga azy ireo anao izao hetsika izao isaky ny mamarana ny volana Ramadan tahaka izao ny fikambanana silamo amadia raha ny fanazavana. Lafim-baovao hafa tsy naharegnesana fihetsehan'ny tany teto Madagasikara tamin'ny orohoro-tany farany izay nitranga tamin'ny herinandro teo iny raha ny nambarany avy eo amin'ny yoga na ny Institut Observatoire Géophysique d'Antananarivo. Tsy marina araka izany ny tsao izay ahely any anatin'ireny tambazotra tserasera izay nilaza fa nisy ny fihetsehan'ny tany na ny orohoro-tany ireny. Mitatitra ny fanampanazavana makasika izay indrindra molo fitiavana sy tahiriny aina ranariny ireny. Tany Mayotte no nitranga ilay orohoro-tany ny 20 Mey sy ny fiandohan'ny volana Jona teo fa tsy teto Madagasikara velively raha ny vaovao avy eo anivon'ny yoga na ny Institut Observatoire Géophysique d'Antananarivo. Manoloana ny sao sy ny vaovao tsy marina miparitaka amin'ny tambazotra an-tserasera Facebook. Tsara ny manamarika fa tsy nisy fiantraikany ihany koa tany amin'ny morontsiraka Madagasikara ny fihetsehana. Marifo amin'ny trangana orohoro-tany mantsy ny faritra Tsinanana sy Afoatany. Na dia eo azany efa misy ny laminasa napetraka hoentina miatrika ny fiavian'ny orohoro-tany indrindra any amin'ireo faritra Voasokajy ho Marifo raha ny loharan-baovao azo avy eo anivon'ny BNGRC. Fanampin'izay efa misy ny fitoerana natao anaramaso ny orohoro-tany any amban-dranomasina izay ahina hiteraka tsunami raha ny aty amin'ny fahan-dranomasina indiana manokana. Ny tsunami izay anisan'ny tranga tena atahoran'ny olona be indrindra raha ny any amin'ny morontsiraka. Noho tranga io izay miteraka onjan-dranomasina avo be no sady mahery vaika. Tsara ny mampafantatra fa avy hatrany dia mandefa antso fanairana ho an'ny firenena misy 20 mpikambana raha toka mihoatra ny 7 amin'ny marjefy Richter ny herin'ny fihetsehan'ny tany ny fitoerana. Tafiditra indrindra ao anatin'ireo 20 mpikambana i Madagasikara. Araka ny fanazavana hatrany ny herin'ny orohoro-tany eo am-pihetsehana ihany no voarefy ny fitaovana manokana raha toka tsy azo vinavinaina mialoha tahaka ny toetry ny andro izany araka ny nambarany teknisianina ao amin'ny yoga. Ankoatra izay tokony ho mailaotra ny rehetra manoloana ny tsao miparitaka amin'ny tambazotra Facebook. Efa misy mantsy ny ambaratonga sy rafitra miandraikitra ny famoahana ny vaovao mari-potitra sy marina momba ny orohoro-tany. Iresaka zavakanto atsika nagnano valandresaka ho an'ny mpanao gazety nitarika VHF na ny vavaka hira fiderana tamin'ny omaly alahady. Nambaran'izy ireo fa mitoy ny lala nitarika ka ny zanaka lahy tokany mpamorona nitarika VHF no mitondra n'izany tarika izany amin'izao. Isan'ny hetsika izay atao amin'ity taona ity raha ny fanazavana hatrany ny fanamariana ny 10 taona nijoroan'ny tarika VHF. Waratsika ny momba izay Germain no menjanahary sy Erzora Jonarvolo no teny an-toerana. Fatatsika moa fa nisy ny fahalasana ny lalan'ny Lina José Parfait izay filoha mpanorona ny tarika VHF. Dia maro ireo tsao izany miely ny amin'ny hoe rava ny tarika. Dia ankehitriny zany tsy rava ny tarika fa mbola hitanareo tsara mijoro ireo dolo izy ireo mbola noho ny fitoriana amin'ny filazantsara amin'ny alalan'ny hira fiderana an'Andriamanitra. Ka ny sanany lahy zany hitarika indray tarika VHF dizy moa zany no lalan'ny Lina toky izay atsotsika hoe toky andianina no hitarika ny tarika VHF amin'izao. Mbola mijoro ary mbola vonona sy atanjaka hatrany ny tarika VHF vavaka hira fiderana tanatin'ireny fanazy nitondrana nitondrany Parfait ny tarika ireny dia tsy niova ny gadikira sy ny nafantarana azy hatramin'izay zany fa dia hitory ny filazantsara ankira izay efa nafantarana azy ka ampahafantaranareo zay fa tsy ireo zany izay zany mbola mijoro ny tarika VHF amin'izao fotoana izao. Araka ny afatra napetraka amin'ny tompo dia ny hoe nitoriana ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra ary mbola namafisy ny Parfait zay tamin'ny andro vitsivitsy mialohan'ny nandehanany dia ny hoe nitohizan'izao tarika izao ary
ary hoe tena nandratravana zany fiderana gasigasy fideranan'andriamanitra nitarika VHF zany dia tsy miala ao anatin'iny gadona gasigasy iny hatrany ao anatin'izay fitoriana zay ny lalanombako hoe tsy misy mampanay fa izy efa vonona hitantananyity miala eto tonga trary Jehova nompiandriay ny lalanombako hoe tsy misy mampanay fa izy efa vonona hitantananyity miala eto tonga trary mifarina eo ihany koa ny fotoagnantsika tamin'izao matinal izao tompoko lay sy tompoko vavy mankasitraka anao nanaraka ny vaovao ny fahitalavitra MBS ka hatramin'ny farany isoragna bevata ihany koa ireo ekipa jiaby izay niara-nisa lahy tamin'ny fanaovana n'ireny vaovao natolotra teto ireny mametraka ny veloma mandrapitava ao amintsika jiaby koa ny tenako amin'ny manaraka koa samy tsara tompoko lay sy tompoko vavy